tetikasa tana masoandro tsy omenay ny taninay natambazana volabe azy. Mpandrarany fahasalamana noho ny izahay ampiakaro ny karamanay. Autisme ray isanjaton'ny zaza no tratrany ity fahasembanana ity maneran-tany. Alakamisy 4 ny volana Mars ny taona 2024 dia mikafaliny indray ary no iarabako anao tonga soa anatin'ny pejin'ny fampalalam-bavao MBS amin'izao takariva izao. Manasana mampitiavana ary anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vierina nanao etsika fanairana ho an'ny mpitondra fanjakana indray androany ny mponina voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro eny Tsimabehomby Imerisetosika. Izy ireo izay tsy nanaiky ny akany fanjakana ny tanin'izy ireo akoatra ny tanim-panjakana izay efa voatokana ao amin'izay. Nzavandre Mahefa, Mathieu Prince. Tsy mahasolo ny tanindrazanay sy ny tanin'ny velomanay hatramin'izay ny vola sy ny onitra mety omen'ny fanjakananay raha toka miroso amin'ny fakana ireo tany ivelan'ny tetikasa Tanamasoandro ny mpitondra hoy ireo mponina voakasiky ny tetikasa androany. Raha ny zava-misy mantsy ireo mponina dia kasain'ny fanjakana ho alaina avokoa ireo tany ivelan'ny 391C tanim-panjakana izay efa voatokana anaovana io tetikasa io mirefy 1,700 hektara. Tsy ny onina tamin'izay anefa ny fanjakana fa mikasa ny anitatra io velaran-tany io ho any amin'ny tany izay efa noajarian'ny mponina hatramin'izay izay misy ny trano fonenana sy ny toeram-ponenana maro ary misy ny tanindrazan'izy ireo. Tsisy afaka ho reglena volana eo raha tsy vita le tombambidy fa io tombambidy mihitsy ny lavinay satria lalana makany amin'ilay expropriation afaka lanan'le tany. Noho zany nataky ninona vola omena ohatra ny mena 1 miliara ako e. Tsy laza zay velara-tany teo fa mena 1 miliara tonga ny 1 miliara dia mihinana niny menakavy. Mihinana dia tsy maintsy mihinana amin'ny mamitsy inona dia io fa arary dia fato azika. Afaka 5 taona aorianan'ilay andraisana ilay 1 miliara tonga dia mivibra dia vita. Tsotra be ny anay ny raisonnementanay dia ny hoe avelo le taninay ao na mena 2 miliara na 4 miliara alao ao. Io azo ny taranaka ilovaina foana tsy vitanay araky ny tokony ho izy io fa katsaka kely no mangazo kely no vomanga kely no ao fa orintsy ihany dia ny taranakay tsy maintsy manana ny fahafahany io. Ary ny tena angatanay amin'ny filoham-pirenena satria izy ny tena hoe tsy aka ny tany madinika fa anampy ary dia ny tianay zany mba ho tonga any aminazy hoe avereny izay nataonao izay hoe anampy amin'ny madinika fa tsy anambotry madinika fa raha ohatran'izao nataonao tany ivelomanay ve mbola valaina ihany fariny izay zany dia tsy ananay ivelomana tsony. Vao nanomboka kelikely ity tetikasa ity no efa nanao etsika fanarana ho an'ny mpitondra fanjakana tahaka izao ireto mponina ireto saingy modiny ny fanjakana fanina izany. Amin'izao aza dia misy mandraona isambotra ny sasany amin'ireto mponina ireto noho izy ireo manohitra izany fakana ny tanin'ny mponina izany. Ny zavatra rehetrarehetra moa dia misy ny namana atsiaroa mety ho atao ankety an'izany io zay hoe iza no nilazany izany fa misy ny fanamamantatra ary misy ny vaovao loharanom-baovao mitranga dia mandeha any zany atao hoe liste noire. Zany liste noire zany mantsy mazava aminay fa hoe efa aty aminay mombamomba an'ireo zay le feo heninay dia zay moa miandro foana e. Zay moa aninako zay ne tsy mila sambory e manantona ho azy any zay ohatra tsy mety ny ataonay ary tsy tokony zany no hevitra andeha. Raha olona tsy mitovy hevitra dia ifampisambotra fa tokony mifampiresaka aloha fa rehefa mifampiresaka ka ohatra mifanenjantsika dia zay sambory fa hoana fa ena tomboy fa lambo e. Fokotany miisa enina moa no voakasiky ity tetikasa Tanamasoandro ity izay ahitana mponina manodidina ny 3 alina eo. Milaza ny tsy anaiky hatramin'ny farany ireo mponina ary joro ho an'ny tanindrazany. Ny ben'ny tanànan'ny Imerisetosika izay nitazona ny hevina hatrany amboalohany ary nanamafy fa tsy manakana ny tetikasa fampandrosoana saingy tsy anaiky kosa ny fakana-kery ny tanin'ireo mponina ao aminy. Tsy alandromiromy mihitsy araka izany ity tetikasa Tanamasoandro ataon'ny fanjakana ity. Teny Ambotrimanjaka mantsy no saika natanterahina izany teo aloha saingy tsy totosa izany no ny fiaraha-mentan'ireo vahoaka teny an-toerana ka izao nafindra teny Imerisetosika izao indray ka io ahitana olana io ihany koa. Eo amin'ny zava-vaovao mahakasika ady tany izay hatrany dia mitaraina noho ny fanagejana sy ny fanaovana orinasa fanalamanga tantely afadrakotra ny tany sy ny ala misy ao loatra mangory ny fikambanan'ny tantsaha ny toerana amin'izao fotoana izao. Tonga nanantona ny MBS moa izy ireo any androany ary nitondra izay fitarainana izay ho an'ny mpitondra fanjakana Nzavandre Mahefa sy Mathieu Prince hatrany.
Miraviravin-tanana tanteraka ankehitriny ny tatsao amin'ny faritra loatra mangoro noho ny fanagejana sy ny fanaparapahefana ataon'ny orinasa fanalamanga. Raha ny zava-misy mantsy ireo mponina dia alain'ity orinasa ity avokoa ny tany izay efa najarian'ny mponina hatramin'izay ary tsy azo kitihina intsony amin'izao fotoana izao. Manjaka ny Ramataora ary misy mihitsy aza ny tany izay tena nanan'ireo mponina taratasy mazava fa azy saingy mbola bodony ity orinasa ity ihany. Misy ny kininina zay efa voavoly talohan'ny 1974 ny dirana fanalamanga tao dia anaovan'ny zareo zany tsy azo atao ininy raha vao mikitika anio anao dia tonga dia toriny zareo manao abatazidara apartena autorie dia lasa any amin'ny tribunal dia migadra fahatany ihany le olona dia mitsipatsipaka mandao vola be zay vao afaka nefa hazonao ihany no kapainao hazonao ny anaovana trano no kapainao enjehan'ny fanalamanga nefa tsy namboly lesa tsy namboly kinina fa sapainy no voleny fa dia mampalahelo dia ny anay ohatra ny anazy zany zao dia fa misy any amin'ny 30 hectare any jerena fotsiny tsy azo atao ininy fa raha vao mikitika anio dia manao mangataka permis de coupe any amin'ny animaux et forêt tsy mahazo satria tsy maintsy misy ny aviny fanalamanga izany rehetrarehetra zany karazany zavatra fanitry be ho anay mponina na le tany kely zay efa nokarakaraina hatram'izay le voanina sapay manidina dia mifindra maniry any amin'ny taninay io dia mbola lazainy ny fanalamanga anazy koa na any amin'ny fasanay zany hoe fasan'ny razanay maniry any ny sapay dia mbola lazainy zareo anazy avao mikitika anio dia zava-doza ny mahazo. Efa nisy ny antsoavina ataon'izy ireo tamin'ny tompona andraikitra tany an-toerana saingy tsy nisy valiny izany hatramin'izao. Nisy mahitsy ny fangatahana fionana tamin'ireo tompona andraikitra intelo zay nano taratasy nangataka iona mba handaminana ny problème io fa tsy novaliny hatramin'izao. Ary mandeha makany amin'ny tribunal misy tribunal hoe ataontsika hoe mba mitory zahay amin'ny sosoboly ataon'ny fanalamanga io tonga any dia miezan'ny tribunal fotsiny fa miala maina zay dia salaza izay mpitory indray no menatra dia kivo zay tantsara izany ny ahazo anay. Raha ny fanazavanyreto mponina ireto hatrany dia ny vahiny no meny orinasa fanalamanga iovana amin'ny fambolena sy ny fanajariana ny tany amin'izao fotoana izao. Manjaka ny kolokolo sy ny fanaovana tantely afadrakotra ny tany sy ny hazo izay efa najarian'ny mponina hatramin'izay ka tsy azo kena velively izany sy ho hatrany ireto mponina ireto. Miakabidy izay tsy izy ny sara ny sidina miditra sy mivoaka ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manoloana izany dia nisy ny hesika nataona malagasy fiesiketsehana atao La Réunion Omaly vokatra izany Asinandria Malala sy Tokatra Marla. Dangana izay tsy izy ny sara ny sidina miditra sy mivoaka any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fantatra araka ny fijoroana vavolombelona dia tafiakatra 4 € ny mampitohy any Paris Antananarivo amin'izao fotoana izao. Lafo dia lafo io saran-dalana io na ho an'ny malagasy na ho an'ireo vahiny. Ho an'ny taty sy La Réunion manokana izao dia nanao fietsiketsehana ireo malagasy tao an-toerana noho ny alafo ny sidina ka tsy tafody ireo malagasy te hiverina an-tandrazana noho ny alafo ny saran'ny sidina. Là, c'est pas seulement un besoin de partir comme ça parce qu'il faut partir, il faut aller au pays. C'est d'autant plus nécessaire pour accepter certaines choses. En fait, les décès pour constater qu'effectivement, un tel n'est plus là, un tel n'est plus là. Avant 2019, c'était à 300 € avec Air Austral, si je peux citer. Et il y avait une autre compagnie, c'était Corsair, c'était maximum 250 € aller-retour à Madagascar. Ilay fototry ny marary malagasy mihitsy no tsain'ny mpitondra izay efa manamafy nambara hatramin'izay. Teratany vahiny izy no azaka izany saran-dalana lafo dia lafo izany. Tsy efa famonoana ankolaka ny sehatry ny fizahantany ve izao. Aiza ny tompona andraikitra nahoana no miraviravin-tanana izy ireo. Raha zoina tokoa mantsy ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia hita miharihary fa tsy ao an-tsay ny mpitondra mihitsy ny anavitra ny tontolo ny fizahantany sy ireo malagasy misehatra amin'ny fizahantany. Mitohatra ny kosa ny tolona ho an'ny mpandraharany fahasalamana io anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tsy hijanona ny hesika raha tsy mivaly ny fitakiana ny amin'ny tokony ampiakarana ny karama sy ny fampidirana mpiasa raikitra ny mpiasa antselika Ando Miaratiana sy Manorandre Malala. Tetỳ amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka Ambohidahy indray androany no nanao ny fitokonana ny mpandraharany fahasalamana miantso vonjy amin'ny tompona andraikitra mahefa nijerena sy amahana faranjaingana ny olana menjady amin'izy ireo. Mafy niasa kanefa tsy mifanaraka amin'izay akory ny karama raisiny anka lasa metatra amin'ny andavanandrom-piainana izany manoloana izao fiakarany vidim-piainana izao. Efa tao anatin'ny 12 taona no nanao ny fitakiana ny sindika ny amin'ny tokony ampiakarana ny karama sy ny tampi-karama saingy tsy voavaly izany.
roton'izay no andrafetana ny volavolana didi-panjakana manamafy ny fampiakaran'izany ka takin'izy ireo ny ampiarana azy ankoatra io angatan'izy ireo ihany koa ny anaovana piasa raikitra ireo ECD sy pilatsaka ny sitrapo mahantra loatra ny piasa mpandrarà tsy eto anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka rehetra fa eto moa no misy anay dia eto izay no misehatra maneho an'izany hevitra izany izahay tsy manao sorona mihitsy ny fampandehanan-draharaha marina fa ny fampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeny eto anivon'ny ministera dia ny piasa mpandrarà no mampandeha izany misy ireo mbola izay manao ny atao hoe asa service minimum fa ny zanay dia hoe ny service essentiel no ho atao fa ny ankoatran'izay kosa dia mandra-pivaly ny tena takinay dia ny fanafainganana ny fanaovana ny traitement n'ireo dossier régime particulier izay nalefanay eny amin'ny fopy moa zany izy amin'izao fotoana izao satria efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny mpitantana anay teto anivon'ny ministera efa nisy ihany koa tany amin'ny ministera ny fopy dia omaly nisy taratasy napetrakay tany amin'ny primature zany angatahana fionana mba ahafahana manafaingana ny famoahana an'le décret fa hatreto aloha zany dia hiezaka izay aneo ny firaisan-kinana eto foana ho an'ny fionana eto isan'andro san'andro mandra-pahatongan'izay hoe valiteny matotra azonay ka mahafapo telo volana izao no tsy nandray karama ireo mpiasa ECD raha no mafisina izy ireo manao antsoavy amin'ny tompona andraikitra mahefa araka izany ireto mpiasa ireto ny anafanganana ny fanampiana ho azy alefa soaingana le subvention any amin'ny hôpitaly fa maty monona reo ECD any amin'ny hôpitaly ireo telo volana tsy nandray karama zao ny AGRB ny ECD tena marary reo manofa trano reo mamely vadamanjanaka mampianatra zanaka reo mandoa jiro sy rano tena mampalahelo izy ireo taloha mba misy hoe fanavotana n'izy ireo amin'ny radio mandeha sy ny scanner fa simba ny radio scanner ny AGRB dia tsy afaka hoe manampan'ireo ECD ireo ny hôpitaly Befelantanana amin'izao fotoana izao ka mangataka izahay mba alefa faingana ny subvention ny hôpitaly mba anomezana karaman'ireo tsy eto Antananarivo ihany fa ny mpandrarany fahasalamana manerana nosy mety no mirahina amin'ny fitakina ny fanatsarana ny tampikarama sy ny karaman'izy ireo izay tsy jano aintsony ny hetsika raha tsy mivaly izany manatanteraka kongresy mandritra ny roa andro ny sendika eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa teboka efatra no antony izay mifeny asa ankoatra ny fitakiny ny fifampiresahana amin'ny tompona andraikitra isan'isany mialony sy ny fitokonana matety pitranga tokoa ny hoe misy fitokonana vao mamaly ny fitakina na ihany koa manaiky fifampiresahana ny tompona andraikitra arahoazy ny fanampanazavana entin'ny sekretera nasionaly lefitra ny sendika ny mpiasan'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa misy ny teboka efatra ny asa mendrika ny asa mahavelona voalohany ireo zo fototra sy ny hevitra fototra ny protection sociale ary ny dinika sociale ny zava-dehibe amin'ireo dia ny dinika sociale zany mba tsy isinan'ilay hoe fitokonana etseroa dia andaotsika hiara-metraka n'ilay dinika sociale fa ampiresaka foana zany ny tanjona akoatra ny fametrahana sy ny fanitsina ny satafototra sy ny fametrahana nisy fitsipipé zany ny syndicat akoatra ny fividianana fametrahana ny provopô zany dia ny fametrahana hoe ny asan'ilay asa mendrika mihitsy fantatry ny mpiara-miasa ve inona ilay hoe asa mendrika tia tantara hoe inona natao hoe asa mahavelona manahoana ny fampidirana mpiasa-panjakana ao anatin'ny asa mahavelona zay anatin'izay zany le hoe zo fototra ananan'ny mpiasa tokony fantazay zavatra zay ary zay ny tena tanjona voalohany aza atao biby fampitahorana ny malagasy sy ny mpanjifa ny mpitandro ny filaminana rehefa tonga ny fotoana anehoanay fa tsy zakanay intsony ny fitangany vidim-piainana hono teo anivon'ny mpiaro ny izon'ny mpanjifa PMH ho an'ny andro any fantatra ihany koa moa fa nisy ny fisionana teo amin'izy ireo sy ny ministra tompona andraikitra tamin'ny fiandohany herinandro teo Asinandria Malala sy Tokatra Marla aza atao biby fampitahorana intsony ny mpitandro filaminana rehefa aneo tsy fahazakany ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara ny malagasy miakatra avokoa mantsy ny vidin'entana ilaina amin'izao fotoana izao ka miantso ny mpitondra tsy ampiasa ny mpitandro filaminana ho biby fampitahorana ny mpiaro ny zom-panjifa PMH averinay ombeny fa manana zo fototra lehibe iraisam-pirenena ny mpanjifa dia tsy zany akory fa ao anatin'ny article 19 ao amin'ny zon'olombelona
milaza ny amin'ny droit de se manifester ary ny droit à la revendication sociale koa samy tokony anara-dalàna daholo na ny mpitondra fanjakana na izy a na iza na any amin'ny fanoerana satria ny tombontsoa amin'ny mpanjifa no jerena aokotsika tsy anao biby fampitahorana na raha matahorana fampisamborana amin'izay mety fietsika ho ataon'ny mpanjifa satria zo fototra iraisam-pirenena ary Madagasikara dia mpikambana feno ao anatin'izany atao hoe Nations Unies sy ny Union Européenne. Ny talatalasa teo dia nisy ny fihaonam-piaran'izao mpanjifa sy ny minisitry ny varotra tsy nijanona ho tsikera sy fitarainana fotsiny ity fihaonana ity fa nitondra sosikevitra ihany koa izy ireo. Anisan'izany ny fanenana ny hetra atao amin'ireo mpandraharaha, ny fanampiana ny tantsaha, ny fividianana ny vary eny anivon'ny tantsaha, ny fampiakarana ny karama ho an'ireo mpiasa rehetra tsy akanavaka, mpiasa-panjakana sy amin'ny orinasa tsy miankina na ny afakaba ihany koa. Ary anisan'ny vahaolana ny famezana asa ihany koa ho an'ny tanora. Amin'izao fotoana izao moa dia ireo entana tena ilaina amin'ny andavanandro ny tena ahitana izay fiakaram-bidy izay. Tranga izay tena mampimenmenina ny malagasy satria manana mpitondra tsy mahavaolana izy ireo. Saika ny faritra rehetra Madagasikara mihitsy moa no ahitana izay fiakarany vidiny entana sy ny vidim-piainana izay mijaly ny vahoaka ary tsy mifanaraka amin'ny vola miditra ao an-trano intsony izay fiakarany vidiny entana izay. Toy izao indrindra ny mahakasika ny Mahajanga tateriny samy mamonjy amintsika izao. Sahirana dia sahirana ny olona amin'izao fotoana izao, tsy mieritreritra laoka intsony fa raha misy vola kely dia any amin'ny vary ho anina isan'andro no andehanany vola. Tsy antsonany amin'ny betin-javatra misy eto Mahajanga amin'izao fotoana izao, tsy fandehanany ny resaka trondromaina. Ohatra ny tiramatoy ity ohatra dia nanazava izy fa maro ny olona manontany fotsiny nefa tsy mividy, fa any amin'ny resaka vary no imasoan'ny olona bebe kokoa raha oharina amin'ny laoka. Tsy mampanena ny olona dia tsy mihina na laoka aza fa minena vary maina fotsiny amin'izao mba sitrana ay mba misy lafika an-kibo. Indraindray dia zara raha malafo 10,000 raha lafo indrindra, nefa ao anatin'izay no anasorana an'ireo vola ividanana n'izany kapaka na filao izany. Mitaraina ho an'ny fanjakana fa tokony asiana vahaolana matotra amin'ny resaka sosialim-bahoaka ity. Raha ny tsena no nanontaniana anakay dia zao ny tsena tena tsisy zaranay andro ray zay mahazo 25 anatin'izay 25 zay nefany le mahazo karena akana entana lafo nefany eto amarotana azy eto sarotra be satria tsy io trondro io ihany no atao vidio, ao ny vary, ao ny menaka, ao ny savony, ao ny zavatra rehetrarehetra anatin'ny tokantrano. Indraindray dia lany amin'ny fidanana savony, fidanana clean, extra propre na fanadiovana lamba mihitsy, eo ihany koa ny écolage, ny silo nofatrano ary ny sakafo any ankizy ny vola am-pelantanana. Izay no mahatonga ny olona tsy afaka mividy kapaka. Manao antsoa vo amin'ny vahoaka malagasy izy mahatonga saina amin'izay, indrindra fa amin'ny sy fahasaranana mahazo azy izao. Ny sosikevitra avy anyko dia mampalahelo anay ny zavatra misy eo amin'ny vatanay vahoaka ka haniraka ny vahoaka malagasy isaitsaina amin'izao zavatra mandalo amin'ny fiainanay izao. Oka sika rehetra vahoaka mba hieritreritra amin'ny fijaliana mahazo antsika zao. Ny korontana tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny fizarana fanampiana ny olona sahirana teny amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina io maraina io. Velotaraina ny ankamaroany olona fa misy ny fanavakavahana sy ny tsy firarahina nandritra izany. Ando miaratiana sy Manorandre Malala. Efa tamin'ny 10 mora maraina no niala tany an-trano ankamaroany ireto olona ireto. Ny rohitra maika azo ny anjara fanampiana ho azy. Mandodona ny tamin'ny 9 sy tamin'ny 7 maraina tany no ngadona tety Mahamasina, toerana izay voatokana izaranjany. Najanona hatramin'ny asa mandrarano mihitsy kanefa tsy izay no zava-nisy. Lany fotoana andanikandro sy verimaina fotsiny satria tsy nisy firarahina akory tonga tety. Zao mbola sitramin'izao zay mbola ety avelany ety fa korotana be mihitsy ny tao. Ny asanay zao dia maty.
zay zao mivarotra ny asanay nefa zay tsy afaka mivarotra fa izao mihitsika ety zao ndao aty daholo indray dia nakaty zay ndao ary dia nakary vezivezy ety nomboka tamin'ny dimy sasany maray zay tonga taty any zay tokony mbola hiasa taraiky aty zay fanilikiliana sady fanavakavahana ihany le izy satria zay efa tany ambany tany efa ady hitsaka vono azonay tany daholo tonga aty indray zay atosiko ireo hoe ndana manea fa tsisy tsony zay nefa sady lany andro any tamin'ny enina sasany zay tonga teto efa makaty zay zao tokony karaha mamela ny zanakay nefa mihitsiko aty nefa tsy zay ny te andeha aty fa misy olona fikambana natao zareo tao no mitondra anay makaty misy falahatra milahatra dia tsy maveo mijanona milahatra dia mijanona tena reraka sady zaho mila manana salama marary vavony zaho aloha dia tena kivy any tena mafy kiva satria ohatran'ny fandirarana fotsiny hoe tena zany hoe tsy manana dia hoentin'ny olona ry dia mandeha entin'ny olona ry zao zao na hanina ary tsy hohanina tivana le zanakay raha fohinay mihitsy amin'ile tsy fanananay andehananay aty le zava-misy aty zany aloha tsy arakaraka le nieritseretinay mihitsy le izy zay zao nieritreritra mianany an-tsany hoe mba milamina zany le zavatra ty dia tokony mahazo an'le zavatra ilainy daholo zany zay rehetrarehetra nefa zay no ny tonga aty raha misy le fivezivezena zany aloha ny tena mandreraka be anay tsy tokony isy fanavakavahana rehefa misy fizarana fanampiana tahaka izao hoy ny fanazavan'izy ireo tokony samy isitraka ny anjara sahaza azy ny tsirairay satria efa samy miaina anaty fahasahiranana sy fahantrana lalina avokoa ny ankamaroan'ny olona mila manova ny paikady ny fitondram-panjakana fa raha izao no mitohy ady saritaka no hafarandy olana lehibe sedra ny zaza autiste eto Madagasikara ny fanilikiliana sy ny herisetra ara-batana ataon'ny fiarahamonina azy ireo antony mahatonga izany araka ny fanadihadinana ataon'ny autisme Madagasikara ny tsy fahalalany rehetra ity fahasembanana ity mifanandrify amin'izany ny tify sy ny sekoly sy ny fotodrafitrasa mifanaraka amin'ity aretina ity ka maromaro ny fanilikiliany ka manamora ny fanilikiliany fiarahamonina azy ireo avitra solondray be sy Mathieu Prince herisetra ara-moraly ara-batana sy fanilikiliana no iainan'ireo olona manana ity tranga fahasembanana hafakely ity endrika telo no mety hofisehoan'izany izay ara-batana ara-tsaika sy ara-tsaina raha ny nambaran'ireo mpikaroka dia efa teo batana avy any ambohaka mihitsy ity tranga ity kanefa kosa endrika mety mahatonga azy ny fihinanana sakafo feno simika fikorotanana mandritry ny fitondrana voaka na fiterahana mety manaranaka ihany koa izy ity araka ny fanadihadina nataon'izy ireo dia 300 tamin'ireo olona nanaovana ny fanadihadiana noho ny laza fa vesatra ho an'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana ny fisian'ny zaza autiste raha enina fainga 420 fotsiny no manaiky sy tsy mametraka olana amin'ny fisiny olana sedraina hafa ihany koa ny tsy fahampian'ny fitaovana sy ny fotodrafitrasa entina hitsaboana ity fahasembanana ity raha ny eto Madagasikara manokana andresana dia mbola tena ataoko hoe taraiky be raha mihoatra ny any ivelany vitsy ary any amin'ny faritra tena tsy misy mihitsy ireo fotodrafitrasa afaka andraisana tanana ny olona autiste na ny zaza autiste na resaka sekoly eo amin'ny resaka fanabeazana na resaka ara-pahasalamana dokotera spécialiste mandray antanana ny autiste ary ilainy autiste toy ny pédopsychiatre, ny psychomotricien, ny ergothérapeute sy ny maro samihafa ny orthophoniste ny podologue mety ilainy ihany koa zany dia tena vitsy ary tena lafo ho an'ny orthophoniste fotsiny izao dia efa mahatratratra amin'ny 7,000 ariary ny atsasakadiny raha tsy maintsy miverina intelo ao anatin'ny herinandro mandritra ny 5 taona eo raha tiana ny isian'ny fivoarana iray amin'ireo mpitsabo ilaina ihany izy ity ka lasa mahatonga ny rehetra tsy manana fahafahana mitsabo ny zanany nisy araka izany ny tolo-dalàna no volavolain'izy ireo entina indrindra ampivoarana ny fanomezana fahafahana ny miaina malalaka ho an'ireto zaza hafa kely ireto mbola tolona ngeza be miandranay rehefa tafiditra olona asa lalàna velona iny volavolan-dalàna iny dia miova tsikelikely ny ataoko hoe ny bonne pratique nentana ny olona rehetra mba tsy hanilikilika ireny olona sokajiana hoe hafakely ireny satria olombelona mitovy amintsika ihany ireny dia voakasika kokoa zany eo amin'ny sehatry ny fampianarana entanina zany ny mpanabe sy ireo tompona sekoly rehetra mba afaka handray an'ireny zaza ireny 700 ny olona voan'ny autisme dia lehilahy avokoa maneran-tany raha 200 monja ny vehivavy
Anisy nitetika asa mifanoha izay nentina nanaovana fanadihadiana teny fotony amin'ny zavatra iainan'ireo olona hafakely eny anivon'ny fiarahamonina. Ady isan'ny irotsahan'ny autisme Madagasikara moa ny ady atao amin'ny fanomezana zo ho an'ireo zaza autista mba hitoviany amin'ireo zaza rehetra eny anivon'ny fiarahamonina eny. Mpianatra maromaro no nihetsika Ambalavelona androany tao amin'ny sekoly Sacré-Cœur Toliara voalohany. Nisy tamin'ireo mpianatra nosaika ny saoty ny riana ambony sekoly, ny sasany kosa nitsoaka ny faritry ny sekoly ary nikikika ny tomany sy nanakorotana. Efa ny alatsinainy teo raha ny fantatra no efa nahitana ankizy nihetsika izany ary nisy hafa indray ho any androany. Fotoam-pivavahana manokana moa no fanesorana ny aretina amin'ireo voany ka tao amin'ny chapelle Sacré-Cœur tsy analoka no nanatanterahana izany ho any androany. Tapatapany eo amin'izay pejy ny fanatanjahanteny izay teta fiakatra amin'ny dingana ampahefadalana ho fiadiana amin'ny taranja tenisy lehilahy U14 ao anatin'ny lalao fiadiana ny tompon-dakany Afrika. I Nicolas Faïs sy Miriza Andriatefy Asina raha nandresy ny teratany Egyptiana 7-0 no iray no nibatan'ireo malagasy ny fandresena ka nahafahana noho ny dingana manaraka 7-5 ny seta voalohany izay nitarika ny malagasy, 3-1 kosa ny faharoa izay nitarihan'ireo Egyptiana. 7 kosa ny seta fahatelo farany nijanona eo amin'ny ampavalondalana kosa ny lalao an'ny ekipa vehivavy nisy ny Mirindra Razafinarivo sy Mitivoavy Andraina. Lavo ny Tunisiana ny ekipa pirenena malagasy nandritra ny seta telo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia miantraiky amin'ny kontinanta afrikana ihany koa ny kontinanta afrikana ihany koa ny vokatry ny ady misy ao Ukraine amin'izao fotoana izao. Misy ny firenena afrikana no efa miomana sy mikarobaolana hiatrehana ny ara-toekarena. Ravirazafy Mahenina sy Tahirinaina no mitondra amintsika ny andinindinina izay. Fiakaran'ny vidim-piainana tsy fampiana akora sy fitaovana ireo no fiantraikany ara-toekarena goavana voalohany ho ny filohan'ny vondrona afrikana sady filohan'ny pirenena ny Senegal Macky Sall vokatry ny ady amin'ny Ukraine sy Russie. Ahina haritra mandritra ny taona nefa ireo vokatry ny ady ireo ho an'ny kontinanta afrikana. Na izany aza, maro ireo firenena no efa mandray fepetra ho an'ny eto Afrika, ny Côte d'Ivoire, tsy mitsamiakatra ny vidin'ny menaka, ny vary, ny paty, ny hena, ny siramamy sy ny menaka ary ny ronono tao anatin'ny 3 volana. Fepetra no raisin'ny fanjakana, tsy maintsy mampiatra ny vidin'ireo entana ireo izay napetraka ny tompona andraikitra mivarotra rehetra. Misy ihany koa ny akora sasany izay tena ilaina no tsy azo aondrana intsony. Midina ny fotony ministera mijery ny tahiry izay tokony haritra 3 volana manaraka. Raha ny NBN kosa mihena ny hetra laina amin'ireo mpandraharaha manafatra entana avy any ivelany. Misy ihany koa ny famerana ny vidin'entana ka 20 miliara francs CFA no natokany fanjakana hiatrehana izany. Voaresaka manokana ny fiakaran'ny viditsolika sy ny simenitra. Ny Nigeria kosa ny fitaovana fambolena toy ny zezika no ahina tsy hisy intsony fa ny akabidy ihany koa ny fanafody famonoana bibikely hatramin'ny atombohan'ny Covid-19 ary vao maika niakatra rehefa nanomboka ny ady eo amin'ny Russie sy Ukraine. Vahaolana hitan'ny fanjakana nigeriana moa ny famokarana zezika ao anatiny izay lasa mpamokatra izany voalohany eto Afrika i Nigeria. 500 hektara no misy ny fototr'avitra azy izay nandaniana hatramin'ny 2.10 miliara dolara ka afaka mamokatra zezika 3 tonna raha 5 tonna isan-taona ny filana any an-toerana. Isan'ny mampitaraina ny olona any komina Mersetosika amin'izao fotoana izao ny resaka alatra kisoa. Isesisesy izany tatoato ary tafiakatra hatramin'ny 3 eo ny fitarainana ao anatin'ny herinandro. Mila paikady sy vahaolana maty paika ny fifehezana izany raha nambarany avy eo anivo ny fitantanana ny komina. Avitra Solondraibe sy Mathieu Prince. Ny voly, ny kojakoja madinidinika ilaina andavanandro, ny akoho amam-borona, satonana amin'ireo lasibatra amin'ny resaka alabotro misy eny anivon'ny fiarahamonina eny. Herinandro vitsivitsy izay dia nirongatra be tao an-tampon-tanàna sy amin'ireo fokontany vitsivitsy manodidina ny Mersetosika ny alatra kisoa, indrindra amin'izao misy orana izao. Akora ampiasaina amin'ny famokarana ny resaka kisoa sy akoho tena efa mialafo nefa ny letsy fandriampahalemana tena betsaka dia betsaka mihitsy.
nisy teo alolo tea herinandro lasa zay nisy mihitsy ny mpangalatra tratra amin'iny nisy herikandro be iny aloha dia tena betsabetsaka mihitsy mety eo amin'ny telo ohatsy ny endrika tsy fandriampahalemana resaka halatra kosotra ao anatin'ny herinandro. Vao maly alina izao nisy mponina ny taraina fa veriko soa enina teny amin'ny fokontany manodidina. Afakely ny paikady hoentin'ireto olon-dratsy anaovana ity asa ratsiny ity ka mampanano sarotra ny fanarahan-dy. Zany hoe asinympozina zany atsorony any sokafany ny tafitrano dia atsorony any dia maty le kisoa dia raha say maty zany dia tsy tratran'ireo mpiambina na mpanaradia dia eo zany zao tsy mampandry anay satria zay fomba kely zay indray nitondrany azy tsy misy kisomidika tsisy ninina fa resaka vavoam-pozina zany rasainy eo an'le ana zao fa manomboka matetika mihitsy ny alabotry moa dia tsy resahana tsony fa reo zany resaka tena anana zao fa ny alabotry tena azo lazaina hoe efa mahazo any amin'ny valopolo isan-jato ny alabotry fa le resaka sosialina zany efa mahazo eo amin'ny atsasa manily eo. Efa nisy ny fametrahan'andro masom-pokon'olona isaky ny vohitra sy ny fokotany mandrafitra ny komina ny Meritsaatosika fa tsy tena nampiova zavatra izany. Vahaolana tokana hainy no afaka ilana amin'ny tsy fandriam-pahalemana dia ny fijerenany olona ny vahoaka amin'ny resaka sakafo sy ny fivelomana amin'ny ankapobeny. Io zany mila hoe manao ezaka ny mpitandro filaminana mangazo kely maniry mbola tsy tokony hiakatra ara-pitso ary nge misy mangalatra inona ny anton'izay mahantra le olona nona le olona fa afaka raha hoe alalina le izy vokatry le fahantrana angely izy raha tsika malala zao ny vidim-piainana eto Madagasikara raha tsika malala zao ny zavatra misy ara-tsosialy dia tokony hoe inona solution long terme fameno zany raha hoe ara-piarahamonina ndraisina ny fameno resaka tsy fandriampahalemana io sy ny fiainana ankapobeany zany rehetrarehetra zany mila politika ankapobean'ny fanjakana mba hoe inona le ataon'ny fanjakana mba hijerena. Singa iray ao anatin'ny fepetra ilain'ny vahoaka isian'ny fampandrosoana sy ny filaminana ny fandriampahalemana ara-tsakafo. Izy io izay tsy voafehan'ny fitondrana raha ny toedra raha miseho eto amin'ny firenena ny jerena to lasa ny fotodrafitrasa izay tsy mipakany amin'ny daholobe no ilofosana anefa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo miady mafy sy miezaka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ka lasa mampirongatra ireo mpanao asa ratsy. Fa makafakana mikasika ny raharaham-pirenena ny lafiny politika sy ny sosialy milaza izay tsy sany ankamaroany malagasy lazaina no tena antoko sy ny fandaharana amin'ny ara-manonja. Ny politika n'ity fitondrana ity no anisan'ny velabelarin'ny fandaharana ho an'ny androany rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Hatramin'ny nisy ity fitondrana ity ny taona 2024 tsy nisy afa-tsy ny fanomanana ny fifidianana ny taona 2024 no nataony ho ny fandaharana miara-manonja. Tsy nisy loatra ny fijerenan'ny sosialim-bahoaka sy ny fampandrosoana ny firenena fa ity seho hatrany no natao. Ity fitondrana ity no fitondrana mpamono afo indrindra ary ny fihetsika ataon'izy ireo hatramin'izay dia ahitana taratra avokoa fa hazakazaka ho an'ny taona 2024. Isan'izany ny amboletra amin'ny fanoloana sy fokotany ohatra ny vinavina ampiakarana ny teti-bolan'ny komina sy ny izarana moto any ben'ny tanàna. Misy lalàna sy andian-dalàna didim-pitondrana manokana mifeny mahakasika ny lehibe ny fokotany na ny komiti-pokotany raha marimarina kokoa no mahalaza azy ary ireo andian-dalàna ireo dia milaza hoe 3 volana tao aorian'ny fahavitan'ny fanavaozana tamin'ny alalan'ny fifidianana ireo tompona andraikitra isaky ny komina dia tokony avaozina ireo komiti-pokotany ireo ary misy dingana sy fomba maro izay voalaza ny didim-panjakana io amin'ny fanatanterahana azy fa roa taona teoriana faniry mbola tsisy ninina mandeha ny zavatra mitranga dia zao araka ny voalaza kombiany izay maty dia zany hoe ireo lehibe ny fokotany na komiti-pokotany nodimandry zany soloany ny fitondram-panjakana amin'ny fomba tsy manaraka n'io didim-panjakana io izay tiany esorina ary misy zany manana pirofo amin'izany zahay ary tsy vitsy ao amin'ny distrikty Ambohidratrimo fotsiny resahana. Anisan'ny noresahana androany ihany koa ny toe-karen'i Madagasikara izay tsy mitsaha mitotongana. Hitarafana izany ny tany ari-karena fahobena ny PIB. Laharana fahadimy ambany indrindra no misy atsika maneran-tany tamin'ity taona 2024 ity. $3.7 ny PIB ho an'ny Madagasikara. Ny politika ny fampahantrana aza no nahazo vahana amin'ny fampidanganana indray ny tany etra. Fa ny zavatra nisy ilay farafahakeliny
alaina amin'ny etra ho an'ny olona mandray karama ilay iera zany raha 2 izy teo aloha de politika napetraky ny fanjakana tamin'ny alala ministeran'ny vola mba ampitomboana ny banga amenona ny banga ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana de nakarina ho lasa telo arivo faniry nakarina ho lasa telo arivo zany hoe 500 zany a ny fiakaran'le izy fa ny fanjakana mihevitra fa iny arivo ariary amboniny alaina amin'ilay fidiram-bola keliny i olona mandray karama isam-bolana iny tsy misy dikany zay le lazaiko tena tsy takatry ny sain'ny mpanao kajy any anivon'ny fitondram-panjakana ny mihitsy le tena fiainan'le vahoaka ankoatra ny resaka politika sy ny toe-karena loha hevitra no resahana androany ihany koa ny mikasika ny sosialim-bahoaka sy ny vitangana ny vidim-piainana. Ny Global News ny famerenana fandaharana ahoana marina ary ny horonan-tsary Wolkovchen no arahanao rehefa avy eo rehefa tapitra ny fampahalalam-baovao ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha mifitsindray tompoko.